Romanina toko 5:7. Zao novakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy, ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Aza adino fa efa niresantsika teo hoe ny fitsapana, fakapanahy, fizahan-toetra, fahoriana dia mitovitovy ny heviny araka ny fanambaran'ny soratra masina azy. Dia eto izany dia mazava indray misy antony matoa miatra amintsika ireny toe-javatra ireny, zavatsarotra, fakapanahy, fahoriana sy ny sisa. Tsy hoe sendrasendra ny ahatongavan'izany hoe amelan'Andriamanitra an'izany iseho amin'ny fiainantsika, ary misy antony matoa nosoratan'Andriamanitra ato amin'ny soratra masina izany. Ka dia izao no izy ry havana malala, rehefa tonga tojo zavatsarotra isika dia aza adino fa manana antony lehibe Andriamanitra ny amin'izany. Manana ny antony Andriamanitra, ny antony hanaovany an'ireny eo amin'ny fiainantsika. Ka dia aoka izany aloha mba ho azontsika antoka izay. Tsy ambaratelo lehibe ahafahantsika manam-piadanana, na dia eo aza ny zavatsarotra ny fahazoana antoka hoe misy tanjona tian'Andriamanitra mba ho tratrako, tanjon'Andriamanitra ho ahy. Vakiantsika ihany koa ny Korinthiana voalohany toko 10. Korinthiana voalohany toko 10 dia ho vakiantsika ny 7:17. Miatrika ny fiadanana, miatrika ny zavatsarotra amin'ny fiadanana. Zao ny voalazan'ny Korinthiana voalohany toko 10, 7:17. Tsy misy fakapanana azo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Ry havana malala, anampy anao koa izany tenin'Andriamanitra izany mba hiatrika ny zavatsarotra ampiadanana. Zao ny voalaza: ny fakapanahy rehetra izay miatra aminao, voalohany aloha zakanao io toe-javatra sarotra miatra aminao efa voalanjalanja ny tanan'Andriamanitra io, ary fantany fa ho zakanao io. Tsisy fakapanahy miatra amin'ny olombelona mihoatra noho izay zakany. Dia zao ny toy ny ery ambany ery hoe, ary isaky ny fakapanahy mahatoky Andriamanitra, fidèle izy, fa isaky ny fakapanahy dia efa asiany lalana mba hahafahanao hazakanao an'izany. Ry havana malala, isaky ny toe-javatra sarotra izay lalovanao, ilay fakapanahy teneny eto izany tsy hoe ohatran'ny Satana naka fanahin'i Jesosy hoe mitarika an'i Jesosy hanota fotsiny, fa ny zavatsarotra mety hampangiry firy, hampahory, mety ho hitarika antsika hanota, kanefa koa angamba aza mety hitarika hanome tsiny an'Andriamanitra mihitsy ho an'ny olona izay tsy mahazo tsara an'izany teny lazain'Andriamanitra izany. Dia zao ny voalaza: isaky ny zavatsarotra izay miatra aminao dia efa asian'Andriamanitra lalana hazakanao an'izany. Tsara ny manamarika fa ao amin'ny soratra masina ny teny hoe olana, io voambolana hoe olana io tsy mba hitantsika ao amin'ny Baiboly izany, tsy hitantsika ao amin'ny soratra masina izany. Satria nahoana? Ny olana mantsy raha faharitantsika ny atao hoe olana dia toe-javatra anankiray izay tsy hita izay anaovana azy, tsy hita izay fomba hiatrehana azy, tsy hita hoe atao ahoana ary ilay izy. Olana izy amin'izay, satria raha ohatra ka efa haitsika hoe ahoana ny hiatrehana an'io, dia efa tsy olana intsony izany izy amin'izay, efa tsy olana intsony. Ary ahoana le toe-javatra riananina ohatrohatran'izao, dia mamaly ny anankiray hoe tsy olana izany fa ataontsika an'izao fotsiny io. Tsy olana intsony izy rehefa hita ny fomba hiatrehana azy. Noho izany zany miaraka amin'Andriamanitra tsy misy ny olana, satria isaky ny zavatsarotra dia efa asian'Andriamanitra lalana ahafahantsika ahazakatsika an'izany. Ry havana malala, hanampy anao mba hiatrika ny zavatsarotra ampiadanana izany. Rehefa tojo fahoriana dia afaka hiatrika an'izany amin'ny fahendrena. Andininy anankiray ho vakiantsika mialohan'ny hamaranantsika azy. Zao ny voalaza ao amin'ny Korinthiana 2, toko 4, andininy 17 sy ny 18. Mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra, ary isaorantsika be dia be Andriamanitra ho azy ny voninahitra amin'izany.
Korinthiana faharoa toko fahaefatra andininy fafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia maika miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita. Fa ny hita dia vetivety foana, fa ny tsy hita no aharitra mandrakizay. Ravana malala. Nitarika antsika eto ny soratra masina mba hanao fampitahana amin'io zavatra izay zavatsarotra izay angamba mety mampahorohoro ny fonao io, izay tena mitarika hamoy fo mihitsy angamba. Dia ozy ny soratra masina hoe io fahoriana io, voalohany aloha maivana io raha ampitahina amin'ny voninahitra izay miandry antsika. Ity maivana fa mavesatra ny voninahitra izay miandry antsika. Faharoa, vetivety foana io satria ny voninahitra miandry antsika maharitra mandrakizay. Ka zao ny torohevitra ny soratra masina hoe tanteraka eo aminay tokoa izany raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita. Ahoana moa ny hevitra izany? Raha tsy ny amin'ny zavatra izay miseho androany fotsiny, tsy ny zavatra izay miseho eto amin'ity fiainana ity fotsiny, fa ny zavatra rehetra efa omanin'Andriamanitra, efa nambaran'Andriamanitra, efa nalamin'Andriamanitra mba hiainantsika mandrakizay, mandritry ny fiainana mandrakizay. Mijery ny tsy hita, ary izany no nahatonga ny Mosesy nandà ny zava-tsoa tany Egipta, nandà izy tsy atao hoe prince ho zanaky ny zanaka vavin'ny Farao, satria nijery ny tsy hita izy fa tsy ny hita fotsiny. Ravana malala, izany no fandaminan'Andriamanitra izay tia ny hiainantsika, dia ny mijery ny tsy hita fa tsy ny hita fotsiny. Fa raha mahita an'izany itsika, manana an'izany fomba fijery fahazavantsaina misokatra izany itsika, dia ho hitantsika ho resy lahatra fa ny fahoriana dia maivana, fa ny voninahitra ho fahomanin'Andriamanitra antsika kosa mavesatra. Ny fahoriana dia vetivety fotsiny, fa ny fiainantsika mandrakizay kosa dia mandrakizay. Angamba ianao mety eritreritra hoe efa tsisy fomba intsony ahafahana mba mampivoatra n'ity fiainako ity, fa dia efa ity izany no hiainako eto mandrakizay. Angamba mety hiteny ianao hoe tsisy fomba intsony hitsaboana n'ity aretiko ity, fa dia efa io izany tsy maintsy hiainako mandra-pahafatiko io. Ry havana malala, ny fahoriana dia maivana, vetivety fotsiny, fa ny voninahitra omanin'Andriamanitra ao antsika mavesatra maharitra mandrakizay. Dia mba hanana an'izany fomba fijery izay tiany ny soratra masina hijerenao ny fiainana izany ianao. Izany no ahafahanao manam-piadanana. Na inona miseho amin'izao fotoana izao eo amin'ny fiainanao, tsy miankina amin'izay zavatra hanananao sy tsy hanananao akory, ny fiadanana omanin'Andriamanitra ao anao. Fiadanana efa tokony ho hiainantsika izany izao. Na inona tsy ampy, na inona tsy hananako. Ary izany indrindra no mahatonga antsika hoe hisaorana aneny Andriamanitsika, ho azy aneny voninahitra. Indraindray rehefa miteny ny soratra masina hoe aoka mba hisaotra amin'ny zavatra rehetra, dia mety ho sahirana ihany tsika hoe efa ao anaty fahoriana zao ve, dia mbola ahoana ny aizako hisaotra an'Andriamanitra amin'izao? Tsy erihavana, hainao ny hisaotra an'Andriamanitra raha fantatrao hiainanao ilay fanambarana hoe fahoriana io maivana io, fa ny voninahitra omenanao mavesatra ary maharitra mandrakizay. Ry havana malala, io fahoriana hiainantsika io koa aza, tsy hoe mandeha fotsiny tsisy hevina izy io, tsy hoe Andriamanitra te hampijaly antsika ny anton'io eo, fa Andriamanitra kosa izay te hanamboatra antsika, te hanome antsika faharetana. Dia izany mahatonga ny soratra masina manao hoe ataovy antom-pifaliana raha hiara-ny zavatsarotra maro isan-karazany ianareo. Ataovy antom-pifaliana izany. Tena marina ve izany fanambaran'ny soratra masina izany? Mba tena izany tokoa ve no izy? Azo tanterana ve izany? Ry havana malala, Andriamanitra dia tsy miova. Marina Andriamanitra. Ary rehefa niteny an'izany izy, dia ho tanterahana eo amintsika izany. Ianao kosa mahereza indrindra, maharitra hatramin'ny farany eo amin'ny laharany mahazanaka Andriamanitra anao.
ataovy amin'ny fomba rehetra zay ahatonga anao ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra, ho isan'ny zanaky ny mpanjaka ny lanitra. Fa zay ny anjara nankin'Andriamanitra aminao. Ny sisa izy mandamina azy. Fa ny anao ataovy zay ahatonga anao ka atsao ny fanjakan'Andriamanitra. Ka atsao zay ahatonga anao ho zanaky ny fanjakan'Andriamanitra. Ary raha zanaka dia mpandova, sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'i Jesosy. Zao no voasoratra ao amin'ilay ohabolana 7:12, andininy voalohany, izay efa nivakitsika ihany izy ity tany aloha tany. Fa androany ho tsahivitsika kely indray mandeha indray. Ohabolana 7:12, andininy voalohany. Tsara ny somby mofo maina misy fiadanana noho ny trano feno hena misy fifandirana. Ry havana malala, azontsika atao ny anam-piadanana na dia ao anatin'ny tena fahasahiranana, fahantrana lalina indrindra aza. Ny tompontsika efa nanomentsika ny ohatra ny amin'izany. Izy dia lehilahy ory sady zatra fahoriana, fa nanam-piadanana ary ilay fiadanana izay no niteneniny hoe fiadanako no omeko anareo. Hitahy ianao any Andriamanitra, tahantsika rehetra ny Andriamanitra mba ho isan'ny zanaky ny fiadanana, vahoaka ny fiadanana isika manomboka amin'izao fotoana izao. Ny andro sisa rehetra izay mbola omeny antsika dia ho lanitsika amin'ny fiainam-piadanana miaraka aminy. Andao hoentsika mivavaka izay, hivavaka isika tompoko. Andriamanitra, tsy hainay ny fomba mety indrindra hoentina isaorana sy hanomezana voninahitra, satria efa namboarinao mba ho hanam-piadanana izahay. N'inona zavatra miseho, na inona toe-javatra hatrehana, na toy inona mety ho endriky ny tsy fananana zavatra araka n'izao tontolo izao. Eny, na toy inona mety ho fanaintainana na fahoriana na aretina, dia ianao no efa nilaza fa azonay atao ny manam-piadanana, miaina ao anatin'ny fiadanana. Ary dia resy lahatra amin'izany izahay Andriamanitra, hiaina amin'izany izahay. Tena ho hiainanay, ampiarinay mba ho fiainanay izany teninao izany. Ny teninao ilay nataonao hoe teny fiainana ho an'ny olona rehetra. Angatahako indrindra ianao mba hitahy ny mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao, mba ho manam-piadanana, miaina anaty fiainam-piadanana. Samy manana ny fiainanay izahay, samy manana ny sarangam-piainanay, samy manana ny andram-piainana izay iainanay amin'izao fotoana izao indrindra. Fa ny azo antoka Andriamanitra dia afaka manana ny fiadananay avokoa izahay rehetra. Andriamanitra, mba ho aminay rehetra ny fiadanana. Aoka mba ho asehonao ny herinao, dia ho tanterahinao aminay izany teny fikasana izany androany. Ka dia ny andro sisa rehetra izay mbola ho lalovanay, na lava izany na fohy, na inona miseho, dia mba ho aminay rehetra ny fiadanana. Natahanay amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen.